amin'ny dia sy mankalaza amin'ny voninahitranao zay Jehovah vanay izao fotoana izao. Ohatra ka iny tenao zay dia aoka ny Jesosy makena ianao no ilaza zany tenao zany. Ianao no efa ampita ny hafatrao ka tena hoe tenenantsika ao famian'ny mpanomponao. Dia milalao an'any Jesosy Kristy Zakandriamanitra velona fanazaitanao ao samy favaka izany. Misaotra Jesosy eo. Amen. Ny teny izay hitondrantsika ny atao hoe tokoteny androany dia hitantsika eo amin'ny Luc. Afaka iarahantsika vakina ohatra Luc toko fahavalo. Ataontsika manomboka eo amin'ny andiny faefatra hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Luc toko fahavalo manomboka amin'ny andiny faefatra hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Fanoharana nataon'i Jesosy. Ary nisy vahoaka betsaka ny aminy ka nanantona azy ny olona avy tany isan-tanàna dia nanao fanoharana hoe izy voaka ny mpamafy hamafy ny voa. Ary raha namafy izy dia ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana ka vohitsakitsaka ary dia lany voa manidina. Ary ny sasany voafafy teny ambony vatolampy ary avy naniry izy dia nalazo satria tsy nisy mandomando. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo ary ny tsilo miarahana naniry taminy dia nangija azy. Ary ny sasany voafafy teny amin'ny tany tsara dia naniry ka namoza toeny. Ary efa nilaza izany izy dia niantso hoe izay manatsofina aoka hoety miaino, aoka izy miaino. Ary ny mpianany nanantona azy ny amin'izay hevitra izany fanoharana izany. Dia hoy izy, ianareo navela alala ny zava-miafina amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa amin'ny olon-kafa dia fanoharana no natao mba hijery izy fa tsy hahita, ary hare izy fa tsy hafantatra. Koa ny hevitry izao fanoharana, ny hevitry ny fanoharana ny voa dia tenin'Andriamanitra. Ireo teny amoron-dalana dia izay mandre nefa avy ny devoly ka manesotra amin'ny teny ampony fandrao iny izy ka hovonjena. Ireo teny ambony vatolampy dia izay mandre sady mandray ny teny amin'ny hafaliana nefa tsy mampakahireo fa mivetivetiana ko amin'izany andro esehoan'ny fakapana dia mihemotra izy. Ireo teny amin'ny tsilo izay mandre fa noho ny mandre izy dia voagejany fiahiahina sy ny harena ary fafinaretan'izao mpianana izao ka tsy mahavambo. Fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin'ny fo sady marina no tsara dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetana. Amen. Ohatra ka fampizahantsika amin'izao fotoana izao misy hafatra moa zany nasainy nentin'Andriamanitra ho zaraina amintsika androany dia aoka isika tsy ho isan'izay mety hoe nitenena nefa tsy nanaiky. Mety aoka isika tsy isan'izay mety hoe mety henontsika androany anaiky tsika androany efa tonga amin'ny fakapana dia hemotra. Aoka isika tsy ho variana amin'ny harena na fiainana amin'izao tontolo izao fa raha handray ny teny androany tsika dia aoka tena hoe raisitsika amin'ny fo izay voasoratra ao amin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo. Raisina amin'ny fo sady marina no tsara dia hitana an'izany ka mamoa hatramin'ny faharetana. Ny teny izay hozaraiko amintsika androany dia tsy teny hoe tsy fantatsika na hoe teny mbola tsy haintsika fa teny izay fa fantatsika na dia tsy kristiana angamba mety mahafantatra izay teny izay ho tanisana eto androany. Dia satria raha ny fanoharana ataon'i Jesosy dia hoy izy hoe eo amin'ny hoy izy hoe koa izao hevitry ny fanoharana izao
Ny voa dia ny tenin'Andriamanitra, izany hoe ilay voana fafy dia ny tenin'Andriamanitra. Aiza moa misy ny tenin'Andriamanitra? Ao amin'ny Baiboly misy ny tenin'Andriamanitra, izany hoe ilay teny izay nampianarina antsika rehetrarehetra ao amin'ny Baiboly daholo. Raha Baiboly no raisitsika dia tsy ho voavaky androany daholo angamba izy rehetrarehetra. Fa misy teny izay raisina atoko hoe ampahany amin'ny Baiboly mba handeha ampitana ny hafatra antsika androany. Ny teny izay ho zany dia tsy mila tadiavina angamba fa teny ao amin'ny Jaona 3:9-10. Izay efa fantatsika tsinjery angamba ny fa toy izao ny itiavan'Andriamanitra izy mitovy izao, nomeny izany ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izany hoe ny fiainantsika eto an-tany mety mandalo ihany, mety misy ny hevitra hoe inona no eritreretana izany fiainana mandrakizay izany, inona no mety hoe mbola eritreretana izany amin'izao fotoana izao. Ary misy ny sasany indray teny hoe iny ino izay fa mbola tsy zao aloha fa anao miandry kely. Mety misy ny teny hoe tena ohatra mbola milamina ny fiainana amin'izao, mbola tanora, mbola tsy mitondra izany fotoana hoe ino izany, fa rehefa ho avy ny fotoana andovana fiainana mandrakizay dia ino amin'izay. Nefa misy tenin'Andriamanitra iray indray izay raisitsika ao amin'ny Matthieu 7:17-30 hatramin'ny 4:17. Matthieu 7:17 hatramin'ny 4:17. Laza hoe fankatsao no fanjakana sy ny fahamarinana dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Raha n'izany dia aza manay amin'ny ampitso anareo, fi ny ampitso anay ny azy ampy ho an'ny andro ny ratsy misy ho aminy. Tiako lazaina amin'izany hoe tsika raha miainan'izao fiainana eto ambonin'ny tany izao mety variana, mety asa aman-draharaha, mety variana, mety tanora, mety variana amin'ny fianarana, ny tsy haiko ny ray aman-dreny mety variana, mety hoe hividy ny zavatra mety ahafahany ny zanany, mety variana hitady ariana be, azo trano be, azo fa tomobila be, na tsy haiko izay mety zavatra mahavariana antsika. Fa ny tenin'Andriamanitra izay milaza antsika ary nampitondrainy androany dia hoe katsao aloha fanjakana sy ny fahamarinana dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Ka ilay hoe fiteny mety misy be dia be ny teny hoe mino ianao fampatsanao ianao vovontsy, makalesy ianao raiso ny famonjena fa nanjary izao dia izao. Fa misy ny olona miteny hoe mbola tsy izao izany aloha e. Fa nefa ny tenin'Andriamanitra miteny hoe katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana dia hanampy anareo sisa. Tsy ny asantsika na mety ariana be antsika no hitondra antsika ho any mandrakizay. Ary fiainana mandrakizay dia misy, fa izay no tokony katsahana aloha. Fa raha ohatra ka variantsika amin'ny asantsika, variantsika amin'ny fianarantsika, variantsika amin'ny zavatra mbola olana sy ny zavatra mbola mitranga ny fiainana eto an-tany, dia tsy mandeha fotsiny tsika isan'andro, mandeha fotsiny tsika amin'ny fiainantsika izay mandalo eto an-tany. Fa ny baikon'Andriamanitra hoe katsao aloha ny fanjakana dia hanampy anareo sisa. Hoy izy hoe aza manay ny ampitso koa azy, na ny ampitso raha tsy anaozy izy no heritreritra amin'izany fa androany amin'izao fotoana izao katsao aloha ny fanjakana izy izy. Misy ny mandrakizay, ary izay ny teny voalohany izay nilazaiko teo, izay mino azy hanana fiainana mandrakizay. Izany hoe amin'izao fotoana izao tsika mety misy zavatra be ao antsaintsika ao, mety misy zavatra izay mbola tsy milamina, mety misy alahelo amin'ny olona na tsy, fa izany tsy ny important izany. Satria raha ohatra ka mety hoe any ity fa amin'izao moa ohatra malaza be ilay attaque terroriste ireny, dia na eny amin'ny tokoa misy bomba-mipoaka dia izay. Raha ohatra ka misy bomba-mipoaka eto androany, alohantsika efa ho any an-danitra daholo angamba. Izay ny fanehitsika, mila katsahantsika dia ny tenin'izao fotoana izao
tsy miandro segondra tsy miandro minitra nefa izy izy tsika angamba miteny indray nisy ny sasany miteny hoe da zay ny efa tonga ny ampiangonana foana isan-karady zay ny efa manao asany Andriamanitra be dehibe asa fitoriana zay rehefa manobola dia mame mahatra mame ny zavatra rehetrarehetra anananay dia misy teny indray ray hitantsika ao amin'ny Matthieu toko fafito manomboka amin'ny andiny fa 1 hatramin'ny fa 7. Hoy ny tompo tsy izay rehetra manao amiko hoe tompotompoko no hiditra amin'ny fanjakan'anitra fa izay manao sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro no manao amiko amin'izany andro any hoe tompoko tsy efa namina tamin'ny anaranao va izahay, tsy efa namoaka demony tamin'ny anaranao va izahay, tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay. Ary dia ambarako aminy maromaro hoe tsy mba fantatro koa ianareo hatrizay miaranto aminareo mpanao ratsy ny anareo mpanao helo. Koa amin'izany andro zany nazovy mandriny teniko ka mankatoa azy dia hoarina toa amin'ny lahy manantsaina izy ka nanomana ny tranony teo ambony vatolampy. Latsaka ny ranomana ka nisy nyrika be sady ny fofofo ny rivotra ka name izany trano zany nefa tsy nianjera izy satria efa naorona teo ambony vatolampy. Fa izay rehetra mandre izany teniko izany nefa tsy mankatoa azy dia hoarina amin'ilay adala izay nanomana ny tranony teo ambony fasika. Ary latsaka ranomana ka nisy rika be sady ny fofofo ny rivotra ka name izany trano zany dia nianjera izy ka niloza kaloza ny fianjerana. Zany hoe ny fiainana katsahana zany fanjakan'Andriamanitra zany andehanana amin'izany mandrakizay atsika zany tsy ny fanaovantsika zavatra be dehibe ho an'Andriamanitra, tsy ny zavatra hoe materiel zany fa finoana ananatsika ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra. Tsika tsy hoe efa mizara zavatra be dehibe ho amanitra dia hoe azo fanjakan'Andriamanitra. Ny sasany indray tena miteny mihitsy hoe efa be dehibe ny zavatra natoko an'Andriamanitra fa aleo andro any mba tsy ho an'Andriamanitra kely na ohatr'izany. Fa tokony mankatoa ary tena hoe mandray ny tenin'Andriamanitra isika, izay tsika vao afaka ho fantatry ny tompo izy. Tsy fantatro koa nareo izy, na namoaka demony tamin'ny anarako nareo izy, na nanao asa lehibe tamin'ny anarako nareo izy, fa tsy fantatro koa satria tsy izany zava-dehibe fa ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra ny zava-dehibe. Ka inona na lalana makany an-danitra hoy izy tsika. Satria ohatra hoe misy ohatra hoe za zao ohatra hoe teo any Madagasikara satria tsika moa samy gasy any teo any Madagasikara en vacances tsy afaka akany Madagasikara mihitsy raha tsy manana billet d'avion akany Madagasikara. Fa raha ohatra ka hiomana be dehibe na hoe efa vitako daholo ny valiziko, efa vitako daholo ny akanjoko, ny voandalana rehetrarehetra izay hoentiko amin'ny namako sy ny havako any efa vitako daholo fa rehefa tsy manana le billet tsy ho any Madagasikara mihitsy dia ohatr'izany any io. Ka inona raha ny destination antsika any an-danitra ny destination antsika. Tsy mankany an-danitra tsika raha tsy amin'ny alalan'ny olona iray izay zanak'Andriamanitra. Zay le teny nomentsika voalohany indrindra teo, nomeny zanahary tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana amin'ny fiainana mandrakizay. Tiany tsisy ho very tsika ary be lalana ankaresantsika any an-danitra dia Jesosy reny any ary teneny mihitsy zany atao amin'ny Jaune toko fa 14 dia ny andiny fahiny hoy Jesosy izao ny lalana sy famarinana amin'ny fiainana, tsy misy olona mankany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Eto amin'izay le fanontaniana hoe zay zany le valy amin'ny fanontaniana hoe tsy miasa be dehibe atao hoe tompiangonana na ny zavatra be dehibe atao amin'ny fiainana na hoe ny arena be dehibe katsahana no hitondrantsika ho any an-danitra. Fa inona ny hitondrantsika any an-danitra dia ny fankanan'i Jesosy Kristy atao-bontsika. Fandraisana ny famelan-keloka mato atsika izy, mandray ny helotsika izy, dia tsy hoe lakorontsika no herinandro izay na tsy amin'ny pasika nankalaza ny fandraisan'i Jesosy ny fahafatesana.
androantsika mba tena hoe andray an'izany famonjena zany mety misy efanandray mila milamina isika ary mitohizao koa ny fanoharana tsy hoe fanoharana moa zany fa misy teny raha izay ao Romanina toko fahenina manomboka amin'ny andiny fa 1:20 ka hatramin'ny fa 3:20. Misy manko ny olona zay tena tsy sary miaraka amin'ny fahotana. Misy olona zay tena miteny hoe sary indray an' Jesosy fa ty zavatra ataoko ty tsy alako mihitsy ty tsy aka ohatra tsy hoe mivizianiza na iza fa ohatra hoe olona mpivokasikara be tena hoe za indray an' Jesosy fa ty sidiara ty aloha tsy hoavelako ty. Fa misy teny ao amin'ny Romanina toko fahenina, misy teny ao amin'ny Romanina toko fahenina manomboka amin'ny 1:20 ka hatramin'ny fa 3:20. Inona ny vokatra azonareo fa iny tamin'ny zavatra na menatra anareo ankehitriny fa fahafatesana no efa ran'izany zavatra izany. Fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny tana ianareo ka efa tondra mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Fa fahafatesana no tambon'ny ota ary fiainana mandrakizay fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Zany hoe raha mbola ao anatin'ny fahotantsika isika fa mbola tsy nandray an' Jesosy Kristy itsika dia ny tambony ilay fahafatesana. Tsy mandray akory ilay mety fandresena azon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Fa nefa rehefa nandray an' Jesosy Kristy kosa isika dia voalaza eto fa ankehitriny rehefa afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana vokatrareo ho amin'ny fahamasinana. Fahamasinana ohatran'ny teny ohatran'ny mahery any zany hoe fahamasinana zany. Nalaiko teo le hoe hevitry ny hoe tsy diara sy ny sisa misy fahamasinana ny tenanao tsy sombanao zany zava-mahadomela zany. Fa misy fahamasinana ny tenanao tsy sombanao hitan'iny na hotana mety hoe fimamona mety hoe fijangajangana. Raha manana izay fahamasinana izay izy tsika nandray amin'ny famonjena izay efa niraisin'i Jesosy Kristy tao anatintsika dia afaka isika androvany fiainana mandrakizay ao amin'i Jesosy. Zany hoe tenitsika lazaina hoe ao amin'ny Matthieu izay mety hoe anaovana hoe conclusion an'iny angambany hoe Matthieu 7:7 andiny fa 3:20 ka hatramin'ny fa 4:20 izay tena mazava tsara fa midira ny vavahady etsy ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana makany amin'ny lalana makany amin'ny fahabolezana fa maro ny miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Tsy mora ny mety hoe amaolombelona mety hoe andray an' Jesosy zany ka hoe be lehibe ny manodidina manao izao fahotana rehetrarehetra zao ka hoe za tsy atao an'izany. Misy ny tena mety efa afaka, mety efa mamolava, efa afaka mitoaka satria efa nandray an' Jesosy ka eny dia nahita ny fakapana hoe namako hoe misotro daholo androany dia zany tsy sotro androany. Fa ianao te handeha any amin'ny fanjakan'Andriamanitra mandeha amin'ny lalana ety. Tsy mitovy amin'ny lalana eto amin'izao tontolo izao izay mety mikatsaka arena, izay mety mikatsaka voninahitra, izay mety mikatsaka zavatra maro amin'ny maha-olombelona. Fa tsika tokony hikatsaka amin'ny fiainana mandrakizay. Hikatsaka amin'ny fiainana mandrakizay tsika miala maha-olombelona tsika fa handeha amin'ny fahamasinana, handeha amin'ny lalana ety izay mety tsy mitovy amin'ny fiainana na namako any am-pianarana angambany. Tsy mitovy fisaina amin'izany. Raha ohatra ka ilaza hoe ho any am-piangonana milahady mety hoe izy na natao lano izy. Fa rahatsika no irahan'Andriamanitra, rahatsika no te handrovany fanjakan'Andriamanitra, mila mandray an' Jesosy Kristy ataokontsika handeha amin'ny lalana ety hiala amin'ny ratsy fanoantsika. Dia misy ny teny indray hoe efa niezaka ihany aho fa tsy mety afaka mihitsy. Efa niezaka ihany aho fa
ohatrany tsy afaky raha mbola ianao maombelanao no te hiala amin'ny fahotanao tsy ho afaka ianao. Raha mbola hoe za hisaratra hiala amin'ny fahotako tsy ho afaka mihitsy satria mbola maombelana no eritreretiko hanafaka anahy. Fa raha raisinao Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona hanafaka anao izay efa maty ho anao dia ho afaka ho azy ianao. Dia misy milaza hoe tsy possible afaka zany efa mifokasigara dia tsy maintsy makany amin'ny dia zay ataoko sa zay vao afaka. Rehefa zao dia tsy maintsy makao zao zay vao afaka. Fa afaka mitemoigner aminareo fa raha za nisandratra zao mety hoe ohatr'izao amin'izao fa taloha tsy ohatr'izao. Raha taloha zany tamin'ny mbola kely tany amin'ny collège dia tena mitovy amin'ny tanora zay mety hoe iverintsika fa mampalahelo amin'izao fotoana izao. Mitovy amin'ny tanora zay mety iverintsika fa hoe tena taio izy Jesosy vonjeo izy Jesosy zay no tenentsika rehefa mahita azy. Dia amin'ity teny ratsy, teny ratsy. Vao miteny phrase iray dia ao anatin'izay phrase iray dia ohatran'ny misy hoe tenin-dratsy anankitelo angambany. Ohatra hoe manao an'izao dia miteny, dia anona dia miteny, ahoana izao dia miteny ratsy. Taloha milazanareo fa za dia miteny ohatr'izany taloha. Ary raha olona mpiteny-dratsy no lazainao hoe aza miteny-dratsy soa tsy vita mihitsy zany. Na dia amalanao fotsiny tsy vitako zany dia efa miteny-dratsy izay izy avy eo. Satria raha ianao maombelanao tsy ho afaka amin'izany mihitsy ianao. Ary za mpiteny-dratsy be taloha tsy mahamiatra anahy ny ilazan'izany satria efa afaka tamin'izany. Za tenena hoe ahoana nisahatra dia ahoana dia efa misy teny-dratsy izay toy an'izay. Fa za tsy navita niala tamin'izany mihitsy. Fa ny kapohan'Andriamanitra misy fotoana tratra ny teny-dratsy tena hoe mafy be. Tao dakilasy nisy tena dia teny-dratsy navokako eo zao satria tesitra satria mbola ao tamin'izany dia tamin'izany tsy hoe indry sy ihany. Dia tena tamin'izay dia izy zanahiko tsy midadako mihitsy ny nanabezanana ny fitana na ny hoe ilahy tsy mahazo manao an'izany no hoe zao. Fa raha zany foana no ataontsika amin'izanakisika tsy ho afaka amin'izany izy fa dadany tsy miteny mafana tsy miteny mihinana fa tenin'Andriamanitra no mitorina. Raha nialina amin'izay andro izay dia vavaka bebaka dia izy hoe afao amin'izany teny ratsy izany ihany. Fa tsy mila miezaka koa any am-pitsomina afaka tsy miteny ratsy soa manomboka zao dia tsy miteny hatramin'izao dia tsy miteny ratsy soa. Dia ohatr'izany ihany fa mandray Jesosy Kristy ao am-ponao ianao tsy mila hiezaka koa ianao hiala amin'ny sigara fa afaka ny sigara satria ianao fa manana fiainana fahamasinana izay avy amin'ny Jesosy fa tsy avy amin'ny tenantsika hoe hiezaka aloha atao sigarety elektronika indray aloha dia mety hiala ihany eo avy eo fa tsy ihany tsy vahoana izany. Fa Jesosy Kristy raha raisinao am-ponao dia anana fahamasinana ho afaka mioty ianao ary indrindra ilay tamintsika farany ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Raha ohatra ka hira ny SDK efa vono misy afatra tiany hira ampitaina hoe ho anao io aza mangatakandro fa katsao dia nizao fanjakan'Andriamanitra. Raha ohatra isika mandeha miasa za mety amin'ny zavatra ataoko izao mety hoe bedibe ny asa sy ny sisa bedibe ny fianarana bedibe zavatra milenarana sy ny sisa. Fa raha mandeha ohatr'izany tsika isan'andro sika dia mandeha fotsiny mandeha. Ohatrany hoe misy départ misy arrivé dia tsika mandroso dia memitra fa tsy ho tonga any amin'ny arrivé mihitsy. Fa aleontsika manomboka izao. Raha ohatra ka ho avy ny andro amin'izao fotoana izao dia efa vonontsika. Efa nandray an'i Jesosy Kristy isika ka tena hoe andro amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika manomboka amin'izao fotoana izao. Aza miandry fotoana, aza miandry minitra, aza miandry sekondra fa tena hoe raisy ny famonjena. Aza vela ho voagijany ota, aza vela ho voagijany izay zavatra ratsy fa hitondratsika any amin'ny fahafatesana izany fa alohantsika hiakatra ho any an-danitra. Eo an'Andriamanitra ray ao voninahitra mbola rehefa mbola sotranao indray zay Jesosy ny afatra izay minao anay. Ity mbola maharitsotra ny zavatra mangija anay fa ankehitriny izay ity vonona. Andray anao vonona mba tena hoe andray izany famelan-keloka izany famonjenao aminao izany Jesosy. Ka tena hoe isoany anao ny afatra omenao anay ary andova amin'ny fanjakanao izay. Ary tsy andrila Jesosy dia hifaly fotsiny hoe ho afaka sy mivovonozy izahay.
fa hitona ny namanay miasa manerana anatinay Jesosy Kristy dia amin'ny namanay Jesosy Kristy izany Andriamanitra fika fanasaitanao izany vavaka izany Jesosy